Efa ndresaka ankizy tanora ihany sika dia nahazo fanohanana avy amin'ny Lions Club Antananarivo Iarivo ireo ankizy tanora ao anatin'ny commune Kadivorobe. Tombony tao anatin'izany moa ny fizarana boky ho azy ireo, manampy betsaka ny fahalalan'ireo ankizy hitombo ny fahazahoana boky tahaka izao, mampivelatra ihany koa ny saina ny famakiana ny boky. Fanadihadiana. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoana ny orenan'ny fikambanana Lions Club International dia misandrahaka amin'ny lafiny maro ny asa sosialy ataon'ny fikambanana ity mandritra ity toam-piasany ity. Ho an'ny Lions Club Iarivo manokana dia nanolotra boky ho an'ny ankizy sy ny tanora tetsy amin'ny commune Kadivorobe izy ireo androany. Karazana boky maro izay entina ny tanana ny tanora amin'ny resaka famakiam-boky sy ny fanovozam-pahalalana. Amin'ny fankalazana ny fahazatoana Lions Club International io dia misy ny défi du centenaire. Tafiditra anatin'ny défi du centenaire ny fikarakarana ny tanora, ny fanabeazana, ny fijerena ny maso, ny fiarovana ny tontolo iainana, dia misy koa ny cancer infantile sy ny diabète. Dia tamin'ity zany natao ny fizarana boky indrindra ho an'ny tanora satria tafiditra anatin'ny semaine mondiale de la jeunesse. Tombony iray lehibe ho an'ny tanora eo amin'ny commune ny fahazahoana boky tahaka izao, raha nambara ny ben'ny tanàna teny an-toerana nandritra ny fandraisana ireto boky ireto. Isy ny ezaka anorenana trano famakiam-boky eo anivon'ny commune ho hiatrany ny ben'ny tanàna mba ahafahan'ireo tanora manovo fahalalana sy hikozana trano ireo boky voazy ireo. Mieritreritra ny commune zany ny tetikasa ho atao amin'izao fotoana izao ny tehirizana an'ireo boky ireo sy ahafahan'ny tanora sy ny vahoaka ny commune mifanerasera amin'ny famakiana izy ireo dia hanangana biblioteka izay, ary indrindrindra fa hanangana olona izay hitatana andreo mba hitahirizana azy mba tsy ho very zany satria saropaha tokoa ny boky amin'izao fotoana izao. Mbola maro ny ezaka ho tanterahany Lions Club Iarivo amin'ity taona ity raha ny fanazavana nomen'ireo tompon'andraikitra trano. Tsy mikely soroka ny fikambanana mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana trano ny fiainan'ny fiarahamonina manodidina azy. Tompoko lasy tompoko vavy manapetra ny fotoanantsika amin'ny takariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ho amin'ny alatsinainy indray sampana fampalalam-baovao manome fotoanao antsika mametraka ny velomandrapitafa ho amin'izay indray ary. Mankasitraka tompoko.